Daholo ty vidéo ataoko androany ity dia resaka ny tômasina fotsiny satria ny filohan'ny fanavaozana moa izany nandeha any Bealala izay nitokana an'ilay usine fanaovana zezika, tsy haiko koa izany na usine faran'izay lehibe koa angamba tsy haiko fa misy tantarany koa izy io fa andao ataontsika hoe je passe araka ny fiteny. Hitodika any Toamasina isika, izay no tena vidéo ataoko androany. Indrindra ho an'ny mpitondra fanjakana, izany hoe tsy ho antsika ilay mpitolona izany ity vidéo ity fa hiresaka ny Toamasina ho an'ny mpitondra fanjakana manokana. Dia nivory izany ny mpitondra fanjakana amin'ny fandaminana an'ilay don any Toamasina ao Tamatavy miaraka amin'ny Premier ministre. Dia miaraka mivory aminao izany ny OMC dia ao koa moa izany ny BNRJC mivory miaraka aminy ao ny Premier ministre. Rehefa vita ity vidéo ity dia afaka miteny tsika hoe aiza marina ny lesona ka iza marina ny fosotra. Azonareo fa hatramin'ny sy ny birao an'ny groupen'ny OMC io sy ny BNRJC io ve tsy haiko hoe firy taona izy io n'existe fa ry zareo ve izany dia miditra birao dia miditra amin'ny valo dia misakafo amin'ny roa ambin'ny folo dia miditra amin'ny roa ambin'ny folo miditra amin'ny roa dia mirava amin'ny dimy hatramin'izay. Ankoatran'ny hoe misy tondra-drano madinidinika ilay misy ao Antananarivo ireny hoe rano miakatra, fa hatramin'izay ve izany firy taona? Azonareo tsy mba nisy mihitsy fe étude na exercice na simulation hoe raha sanatria ka raha sendra misy ny dépression tropicale na misy misy cyclone na misy ny typhon na misy ny tsunami, raha sanatria izy tsy misy exercice na simulation mba nataon-drahalahy fa dia ireo izany dia mandeha miasa ohatran'ny olona andeha an-droana, mandeha fotsiny dia miandry fety dia miandry inauguration quelque part dia présent. Izao tonga ny loza efa lasa 48 heures, efa 72 heures izay vao hivory hifandinika hoe ahoana ny atao amin'ny fandaminana. Azonareo ilay cyclone ange tsy tapika ilay cyclone zavatra ampilazana io, ampilazana mialoha io hoe hitondra orana io hitondra rivotra io ary fantatra hatramin'ny vitesse hoentin'ny cyclone, fantatra vitessin'ilay rivotra hoe roviana dia amin'ny firy na miova ny vitessin'ilay rivotra, fantarina mialoha, efa fantatra mialoha. Ary ity cyclone ity efa fantatra io zany efa fantatra fa hisy ny victime ity cyclone ity, efa fantatra fa hisy ny victime, betsaka ny very entana, betsaka ny very fananana, misy ny tsy ahita aleha, misy ny tsy mahita hohanina rehefa avy eo rava. Ireo izany tokony hisy étude azonareo, tokony hisy étude atao haingana dia mandeha ho azy organisation ivoire ohatra ka efa niomana. Izay ny victime izany tsy tonga fotsiny io ohatran'ny match io, miomana ianao dia manomana ianao izany aloha na dia hoe 4 jours fotsiny ary ny fiomananao rehefa tafakatra demi-finale ianao na quart de finale na demi-finale ka na équipe nisotra ary ianao ka hoe ianao amin'ny Brésil dia efa miomana ianao izany, efa fantatra fa hiomana amin'ny henjana dia efa mba miomana aloha, na dia fantatra hoe mba miandry ny voninahim-pirenena, miandry ny voninahitry ny club, na dia ho fantatra hoe écraser ny olona rehefa avy eo. Izay fa ilay izy tena ohatran'ny natondra lakitoto kilalao fotsiny ilay zavatra dia efa tokony mba misy ny Tamatavy dia tokony mba misy carte ny Tamatavy io hoe io avy ilay loza dia efa tokony mba misy carte dia efa tsy miandry reportage fotsiny dia izay vao tonga andeha hitsidika, mbola hitsidika indray aloha dia amin'izay mbola amin'ny avion dia amin'ny hélico dia miandry vaovao aloha hoe ahoana ny fandehany, mainka hanome an'ilay chiffre fotsiny ilay chiffren'ilay victime ahazoana an'ilay aide avy any ivelany dia ho avy amin'izay ny rapadango.
miandry ilay fanampiana ivelany avy any amin'ilay firenena matanjaka amin'io. Zavatra efa tokony fantatra daholo hoe vao mivelatra fotsiny carte tambatavy tokony fantatra hoe aiza ny quartier be bidonville, aiza ny toerana tena malemy, aiza ny toerana malemy lemaka, na hoe aiza ny endry aiza ny miankima mandrera vao tokony efa fantatra. Izy efa fantatra fa tsy maintsy misy ny victime. Da raha misy ny victime dia tsy maintsy misy ny fanampiana avy any ivelany. Na fitaovana io, na secours io, na fanafody io, na sakafo io, nourriture. Dia hatramin'izao mbola tsy hay hoe iza ny tompona andraikitra, iza ny mandraikitra an'izay zavatra izay. Fa izao vao andamina an'ilay izy. Hita ny sécurité amin'izany rien. Tena sérieux. Izy sérieux fa raha amenareo fotsiny io tsy maninona na tsy asa raha ny fanjakana na tsy atsara rehefa raha ohatra hoe menareo fotsiny tilitry ny mpanazava Madagasikara hain-dry zareo ny andamina an'io. Voalamina io. Izao raha angaty izy tsy hay koa no mijery hoe iza na aiza ny priorité. Efa ho avy ilay cyclone dia efa ohatran'ny andrasan-drahalahy fotsiny hoe mafy be ve ilay sa tsy mafy be. Dia miandry ripaka ohatran'izao izay vao mikoropaka. Izao aloha mbola mitsidika. Dia mandeha mampahery ny vahoaka, izay aloha izany ny atao izany izao dia asa mbola manao devis angambany. Ny Tamatavy matoa miresaka Tamatavy haiko tsara deuxième ville an'i Madagasikara fa haiko tsara Tamatavy anisan'ny ville nandalovanay ny Antanirano izany Tamatavy izany. Haiko tsara ny Andrianomadio izany, haiko tsara ny Anjomà izany, haiko tsara izany inona an'ity Ankiriry io, haiko tsara aloha. Izany Mangarivo izany fantatro tsara izany. Longo ino ity efa reveny be tao amin'ny restaurant-n'ny Longo. Ireny dia tsy haiko e. Ino moa toerana tsara tarehy ity? Any Tapaka. Tsy tadidiko na ilay toerana mahafinaritra be izay izy. Za izay nefa any. Dia any amin'ny parc ny Voloina koa. Iny koa angamba izao potika. Izay izany. Rava ilay Tamatavy. Fa nareo sao mieritreritra nareo hoe izaho miteny fotsiny eto fa izaho manampy amin'izao fotoana izao. Ary eto ary izaho mbola miandry, mbola mitady gropy hafa anarina tanàna kely anankiray. Azonareo? Mbola tsy hay aloha hoe tanàna iza ilay tanàna faharoa hatramin'izao mbola tsy fantatra aloha, mbola jerevana. Fa irana manampy izy rehefa misy ny gropy. Izay no hitako fa mety, izay no hitanay fa mety aloha manampy manarina tanàna kely anankiray. Fa ny hoe nanarina ny Tamatavy hoe izay tonga dia manome fanampiana tsy fantatra hoe makaiza ny anarina ny Tamatavy ny manontolo tsy vita. Izaho tsy McDonald. Azonareo? Ka natara na tsy tara ity vidéo ity dia mba misy anomanana aloha amin'izay mitranga manaraka eo. Fa ny cyclone anie mbola hisy foana io. Mbola hisy io. Ary ho anareo ilay mpampiakatra, ilay mpanaratra mpampiakatra vidin'entana ireto vidina fantsika, vidina tôlina, vidina fasika, vidina vato. Io raha vola am-panjakana angetsy koa. Fa ilay izy tena misy volany olona am-paosy mihitsy ilay olona efa victime. Efa iaran'ilay tompon'ilay vola ny miala vola e. Efa sahirana izy. Fa raha vola am-panjakana io tsy quoi mihitsy tsisy n'inona anampy folo eny izy satria ny taille-paosy ny dralam-panao business no avoakany eo. Izay bénéfice kely azony avy any no avoakany eo fa izy koa tsy hanome be anareo akory. Tasindroa tena hoe dia avy loiza ianao an'izay ohatra vola am-panjakana no miala fa ity volam-bahoaka. Volan'ilay victime no miala dia mitara ny azy zareo. Izay ilay izy fa dia mahiraizy nareo Tamatavy eo amin'ny manaraka isika miresaka ny raharaham-pirenena isika amin'ny zoma. Araka ny lazaiko aminareo iny tsika tsy décision no iandrasana amintsika fa tsy fitaranana. Izay aloha fa izay fotsiny ny laoko vetivety. Salut daholo.